Miaraba tompolasy tompovavy, ho anao manaraka ny fandarina zany malaza. Herinandro hametraka hady-hevitra lehibe ho an'ny firenena ity herinandro izay manomboka androany ity. Tsy ho resahantsika aloha ny amin'ny hoe hidira ny mpianatra an-tsekoly satria efa fantatry ny rehetra izany. De mirary ny fidirana mahafinaritra ho an'ny taom-pianarana 13 sy 14 ho an'ny zaza malagasy isika eto amin'izany fandarana izany. Fa ho an'ny raharaham-pirenena kosa dia herinandro hahafantarana ny amin'ny hoe izavy ireo kandidà nametraka ny antota taratasy. Fa izavy ihany koa ireo ho ankatoavy ny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana. Herinandro hahafantarana ihany koa ny raharaha mikasika indrindra ny talen'ny kabinetra ny fiadinan'ny Repoblika Ramatoa Romy Andrinarisoa izay ho tsaraina amin'ny fahavalo ny volana Septambra any Londres. Fa herinandro ihany koa dia herinandro ity ho an'ny zava-misy eto amin'ny firenena hahafantarana ny paikady politika ho an'ireo tsy mankasitraka ny firotsahana Andriamatoa Iany Rajoelina izay efa nanary ny zom-pirenena maha-malagasy azy ka nivadika ho zom-pirenena frantsay. Satria manko dia efa nisy ny fiaonana tamin'ny herinandro iny ho an'ireo mpanao politika, vonona politika sy fikambanana maro samihafa ny amin'ny hoe hatambatra ny hery ho an'ny fiandriana pirenena ho fahafahan'ny Madagasikara. Ka tsekeny zany hoe vahiny hitatana any Madagasikara izany. De nitoy zany tamin'ity androany ity teny amin'ny ISTS Mandrimena. Ny toerana izay io maraina io dia nahitana mpitandro filaminana nanemitra tamin'izany toerana niantsony ny hetsiky ny olom-pirenena izay tsy manaiky hoentina vahiny izany. Araka ny fanomezan'ireo mpikarakara dia hoe ity fotoana ity no ahafahana mifampitafa, mizara hevitra na ihany koa manambara pahabe maso ny fomba fijerin'ireo olom-pirenena, ireo fikambanana antoko sy vondrona politika maro samihafa ny amin'ny fomba fijeriny ombonan'izy ireo, eny hatramin'ireo mpilatsaka ho fidiana aza ka tsy hanekena ny amina hoe vahiny no hitondra ny Madagasikara ka mieritreritra indray mbola hirotsaka satria efa nanafina izany taratasy mahavahiny azy zany tamin'ny taona 2012. Ny fandroana moa ny ady-hevitra amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe misy ny lalàna izay mametraka mazava tsara ny tsy fanekena ary tsy famelana an'izany vahiny izany hakandraikitra ho an'ny eto Madagasikara. Fa misy ihany koa ireo manohana an'Andriamatoa Iany Rajoelina izay nanan-tanteraka kongresy tamin'ity androany ity teny Ivady teny ka manosika izay firotsahana izay. Efa natomboka izy ireo tamin'ireo ben'ny tanàna izay nahazo moto izany antso izany ary nandalo tamin'ireo solombamboaka sy loholona izay voambara fa 1.700 ny solombamboaka ary 9.000 loholona Madagasikara izay miaradia amin'ny fitondram-panjakana ka miantso ny irotsahany Iany Rajoelina. Hampozina zany ho an'ny Rapitso satria mamarina any Rapitso izany kongresy nasionaly izany ho an'ny antoko DGV dia hiantso izay firotsahany izay. Miavaka tsara ny ady-hevitra ny amin'ny hoe mahazo malalaka amin'ny fanehoan-kevitra ny antoko TGV ary hiantso ny firotsahany Iany Rajoelina. Fa ho an'ny vondrona maro samihafa ihany koa izay misy antoko politika aman-jatona, misy an'ireo mpirotsaka ho fidiana ary misy fikambanana samihafa sy olom-pirenena dia tsy manaiky izany satria efa very nanary ny zom-pirenena maha-malagasy azy izy ka tsy manana fahafahana hirotsaka intsony. Kanefa moa ato dia tsy tafiditra anatin'ny efitrano raha ny eritreritry ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny fitandrona ny filaminana. Ady-hevitra roa mifandona no misy zany amin'ity androany ity. Hatraiza sy manahoana no mety ho fijerin'ireo malagasy izay tena mijoro an'izany fitiavan-tanindrazana izany manoloana an'izao zava-misy eto Madagasikara izao. Mbola hitarika ny amin'ny hoe mety ve izany fanapahan-kevitra raisin'ny fitsarana na ihany koa ho valideny ny ACC raha toa ka ho kandidà Andriamatoa Iany Rajoelina. Hany koa manko tsy maintsy ifatohany ny ady-hevitra satria ny rafi-pitsarana hanome azy ny certificat de nationalité ary ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana any androm-panjakana. Hampanaikina hitsipanika ny taratasy firotsahako fidiana no hitondra ny fanapahan-keviny farany. Fa eo anatrehan'izany rehetrarehetra izany dia ho tazaniny ny vahoaka malagasy ny fihetsika mapomba an'ireo nomem-pahefana. Fa manomboka izao ho an'ireo izay ampisehatra politika na fikambanana na olon-tsotra izay mijoro manohitra izany.
Raha toa manko ka misy ny fanekena zany hoe vahiny hitatana amin'ny Madagasikara zany dia azo eritreretana ny amin'ny hoe tamin'ny fanjanahantany dia misy ny fanjakana frantsay ka rehefa nahazo ho an'ireo firenena zany zanahany izy dia nametraka gouverneur hitatana ny firenena zay ny zanahany. Azo atsaina fa tsy mifanalavitra amin'izany ny zava-misy amin'izao fotoana izao zany raha toa ka hoe vahiny vazaha frantsay no filohan'ny Madagasikara. Ny frantsay de firenena mahaleo tena, Madagasikara firenena mahaleo tena, dikan'izany ho an'ny fanjakana frantsay zany dia olony no mitatana ny Madagasikara. Ka olony manaraka ny fehezan-dalàna zay hijoroany zany fanjakana frantsay zany, olona manaraka an'ireo fepetra mampitsipika zay hifamatora ny fanjakana frantsay sy ny olom-pirenena, ary olony izay manaja an'ireo lalàna samihafa zay najorony zany repoblika frantsay zany. Ka manahirana eo amin'ny tsy ambaratelo-panjakana sy tsy ambaratelo ny fiarovam-pirenena ary eo amin'ny fitantanana ny firenena amin'ny ankapobeny mihitsy ny amina hoe tsy teratany malagasy zay mizaka ny zoom-pirenena malagasy no manana andraikitra eo amin'ny fitantanana ny repoblika amin'izao fotoana izao. Mampanaitra zany ary pietsika ny rehetra ho an'izay tena hoe fitiavan-tanindrazana zay ka miverina tany amin'ireo ady nataon'ireo taloha malagasy, ady nataon'ireo ray aman-dreny malagasy, ady nataon'ireo tia tanindrazana malagasy ny adefitra amin'izao fotoana izao. Ho zava-poana sy tsy misy dikany ihany mantsy raha toa ka manaiky ny amin'ny vahiny no hitatana amin'ny Madagasikara ny tolona nataon'ireo razambe tany aloha tany zay nandatsaka ny ainy ho an'ity Madagasikara ity, nanolotra ny ainy ho an'ity Madagasikara ity, ka nisy tamin'izy ireo no nitapahan-doha, nisy tamin'izy ireo no nalevombelona, nisy tamin'izy ireo no natsipy-tany anaty rano, natsipy-tany anaty ranomasina, nisy tamin'izy ireo no nalefa andevo mihitsy ny varotana ivelan'ny Madagasikara, ary nisy tamin'izy ireo no niratraina, no vonono faty ary nipotehina amin'ny fananany satria nijoro ho fiarovana ny Madagasikara tsy hanaiky hozanahany fanjakana hafa zay efa nanana ny fahaleovantena ny Madagasikara ho isika tamin'izany fotoana andrany, ary tsy nanaiky ihany koa ny hoentina vahiny i Madagasikara. Ka raha toa ka manaiky izany ny taranaka teoriana dia hoy isika hoe tsinotsinona ny tolona nataony ny Ntaolo malagasy ny razambe sy ireo tia tanindrazana tany aloha tany raha toa ka manaiky ny hoentina vahiny i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny fijoroana tsy fanekena ataon'ny olom-pirenena dia midika fa ho fanohizana ny tolona zay nataon'ireo malagasy tia tanindrazana tany aloha tany ary mbola raisina ankehitriny ho ampitaina ho lovan'ireo taranaka malagasy zay malagasy ray malagasy reny, ary taranaka malagasy tsy manana fizakan-jo hafa ankoatra ny maha-teratany malagasy azy. Endriky ny fitiavan-tanindrazana avokoa ny fijoroana ankehitriny, fa mbola endriky ny fitiavan-tanindrazana ihany koa ny fahafahana miatrika ny zava-misy na dia sarotra aza. Ekena fa sarotra tokoa ny zava-misy amin'izao fotoana izao ary nanao ny ataony le fitondram-panjakana, nametraka ny lalàna ahafahany miresaka sy misehatra le fitondram-panjakana, fa nametraka ny lalàna ihany koa ho an'izay tiany ho fehezina ny tongony sy ny vavany ka tsy afaka hetsika. Lalàna tsy mitovy zany, kanefa ny lalàna ambarany lalam-pandrenina dia tokony hitovy ho an'ny rehetra ary tsy misy ambony lalàna fa fehezan'ny lalàna avokoa ary tsy misy fihavahany amina hoe ity mpitondra ity entina, fa na io mpitondra na io entina vahoaka izany dia samy arovan'ny lalàna. Izay fiarovan'ny lalàna izay no hijoroany ny olom-pirenena ankehitriny. Ka raha ohatra ka misy ny fanakanana azy ireo tsy heno vaovao, misy ny fanakanana azy ireo tsy vory, misy ny fanakanana azy ireo tsy hivezivezy amin'ny toerana iray, dia hoy isika ny amin'ny hoe fanitsakitsahan-dalàna izany ary fanaovana tsinotsinona ny malagasy tompon'ny Madagasikara, malagasy tompo-pahefana izany resaka resantsika izany. Koa tamin'ity androany ity zany dia hanomboka amina fomba fijery vaovao ny rehetra, hamaritra tolona vaovao indray satria ny fivondronan'ireo kandida, ny fiombolan'ireo vondrona politika na antoko politika sy fikambanana maro samihafa ary ny fihetsehany olom-pirenena rehetra zay mahatsiaro manokana anty-tanindrazana ity ka mijoro miaro azy dia efa fanombohan'ny tolona ary efa firaisan-kina ho amin'izay fandresena izay. Misy mahatoky isika fa andeha lavitra kokoa zany tolona ho an'ny fiarovana ny fiandrianam-pirenena izany, ho an'ny fahafahan'ny Madagasikara ary ho an'ny Madagasikara sy ireo taranany malagasy aorianao zay tokony koka ny tombotsoa ato amin'ity Madagasikara ity.
Fandriana ho isika izany fa manaraka ny zava-misy isika izay nanomboka nafana tamin'ity androany fa 4 volana septambra ity. Tanteritsika eto ihany ny fivoarana vaovao maro samihafa fa hatreo aloha ny azambara zany zava-misy zany malaza. Makasitraka tompokolahy, makatelina tompovavy.